ao anatin'reto ira zay ho tanterahan'ny fefy manaraka reto dia iangaviana ny tompona andraikitra ao anatin'ny FPVM betela feno arivo anatanteraka ny fanatazana ny fanatitra dia misy dekona mandeha eny amintsika eny anaty fanatitra aza atao lalana hitsoahanao zany hoe marina mafy raha mbao ny omany fa tsy maninona zany ny omany ianao na tsy ny omany fa zao fotsiny angatahako maharetatra amin'ny farany ny amin'ny fiarahantsika mivavaka eto amin'ity toerana izay tena mbo angatahako maharetatra amin'ny farany ilay vehivavy teo nge rehefa nararaka tena hoe lany hatramin'ny fananana satria nampitsabo ara maka ny volany fotsiny sisy dia zao ny zavatra nisy hoe nandalo Jesosy ary rehefa reny fa nandalo Jesosy dia zao fotsiny nataony hoe nahoandra angaty na tsy hoany dia mbo anatonany ohatra tsika zao mihitsy ohatrany hoe raha ny fiainantsika anjerena ohatrany hoe tsy misy fanantenana eo am-pitoerana antsika mety misendy fotsiny any zay le vadiko mety maditra any ambadika any izy variana misotro toka any izy any zay le zanaka mety variana manao zavatra ratsy any izy any zay ty fiainany ty ohatrany hoe tsisy fanantenana mihitsy fa mikorotana foana na ny arotsaka azy fanotofana tsy hitantsony zay tena ho atao fa za tena miteny amintsika hoe ataotsika aksisika mihitsy ny manantona an' Jesosy tahaka an'izao ataotsika zao ange mandalo Jesosy dia misy karazan'olona be dia be sy olona marobe miaraka aminy eo fa zao ny nataon'ilay vehivavy narary hoe anandrana fotsiny aranga tena hoe anandrana raha mahakasika na dia ny akanjo fotsiny ara miengany ho sitrana fa zany Jesosy zany ho mpanao fahagagana izay fefenera tonga eto aminareo tsy manana vola hozarainy tsy manana fitafiana hozarainy fa zay kely anananay dia ny fampahafantarana anareo an' Jesosy Kristy fa izy mety avany fiainanao zay mahatonga ana miteny hoe maharetatra amin'ny farafany amin'ny farany any hiaraka hivavaka tsika hitondranam-bavaka ny fiainanao manokana mihitsy ataovy tahaka n'ilay vehivavy nararina andritry 12 taona fa rehefa nandalo Jesosy inona ny zavatra antranga na ny aretiny ara mivadika ho tahaka ny paradisany satria sitrany izy na ny ayany ara tahaka ny totsiny izy fa tonga olom-baovao any izy dia zay mahatonga ilay fefy androany hira aminareo hoe